Afrika tsy misy sigara, firenena 110 mbola tsy manana paikady. Mitombo isan'ny mpifoka sigara eto Afrika, tombanana iakatra avroeny isan'ny olona maty noho ny aretina azo avy amin'ny sigara hatramin'ny taona 2030. Ho fiatrehana ny ady, natomboka ny talata 19 oktobra ny fivoriam-be afrikanina edina amin'ny sigara eto Afrika. Dinika ampitendavitra, ampifarisana ireo mpikaroka, ny mpanapa-kevitra, ny mpiaro ny zon'olombelona, ny mpianatra ary ireo rehetra voakasiky ny ady amin'ny sigara manerana ny kontinanta. Ho an'i Madagasikara, nanambariny Dr Vainayak Prasad, tompony andraikitra misahana ny fandaran'asa mikasika ny ady amin'ny sigara eo anivon'ny OMS, fa nisy ny ezaka natao. Nisongadina ny famoahana arrêté interministériel mandrara ny fifohana sigara eny amin'ny toerana ivorian'olona na an-trano mihidy na anaty fiara. Nambara fa misy 140 ny firenena toa ny Madagascar na vitsy izany dingana izany. Il y a quelques années, parlons donc des îles telles que Madagascar, les îles Maurice. Aujourd'hui, nous avons 14 pays et la plupart d'entre eux qui ont un niveau très intéressant. Nous avons 11 pays qui ont complètement donc annulé la cigarette dans les endroits publics. Na izany aza firenena eto Afrika misy 110 no voalazan'ity tompony andraikitry ny OMS ity fa tsy manana paikady adina amin'ny sigara. Mamono olona an-taposisany anefa izy io, ny aretin'ny fitaovam-pitsefoana, ny rabaka, ny homamiadana samy misy ifandraisany amin'ny setroka sigara avokoa. Aritra 3 andro ity fivoriam-be eto Afrika edina amin'ny sigara ity sy miompana amin'ny fampandrosoana tanterahana ny 9, ny 7 ary ny 8 Oktobra.